Ny eto amin'ny andriano skola zany dia fanao isa-taona ny famaranana ny deuxième bimestre dia manao fety izahay fankalazana ny nahaterahan'ny mpamonjy. Dia amin'izany ny ankizy no manao tsianjery, hira, tantara-tsangana, tantara-tsehatra momba ny nahaterahan'ny mpamonjy. Dia ny manamarika ny fety eto amin'ny sekoly ihany koa isa-taona amin'ny mahafetin'ny ankizy, ny fetin'ny Noely dia ny fizarana kilalao. Ny andriano skola zany hatramin'izay dia efa mahazatra ny mizara kilalao ho an'ireo mpianatra eto amin'ny sekoly. Dia nampiavaka an'ity taona ity tsy adino ny mahatsiaro an'ireo sahirana, mahatsiaro an'ireo mahantra, mahatsiaro an'ireo zaza tsy manana fitafiana ara-dalàna, tsy manana kilalao. Dia ny ankizy zany tena nahafoy an'ireo kilalao, ireo akanjo, ireo kiraro ho an'ireo izay sahirana arak'ilay fitenenana manao hoe izay manome hakafaliana tokoa no sitrak'Andriamanitra. Dia isaorana era-poeran-tsaina etoana ny ray aman-dreny nanampy an'izy ireo amin'izany. Dia mirary antsika ny andriano skola eto Andoran'Fotsy hanao krismasy sambatra ary taom-baovao sambatra ihany koa 2024.